Mampitomonina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tombontsika ary havako. Amen. Nandeharaka hivavaka isika. Indray ny hafalianay manoloana ny fanomezan-dehibe omenao dia ny andro vaovao ary indrindra mbola fahavelomanay. Koa iombonanay ary ny manolotra anao hatrany ny saotra ny tera ny ajary ny voninahitra. Fanainao masina ny tadananay, anaovanay ny sitraponao amin'ny tean'io ity. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Tantara iray niseho teo amin'ny firenen'i Joda ry havako tamin'ny andron'i Josafata mpanjaka no andeha ho zaraina amintsika amin'ity hoe manantenan'Andriamanitra ity. Ny tantara faharoa toko faharoapolo dia milaza ny amin'ny fikambanan'ireo fahavalony voaka an'Andriamanitra izay teo dia firenen'i Joda izany, mba hamely azy ireo dia tsy inona akory fa ny Moabita, ny Amonita ary ny Meonita. Tena maro izy ireo ary matanjaka. Manoloana izany dia kivikivy ihany ary reto vahoaka ny firenen'i Joda reto, ka inona no nataony? Fadihanina sy nivavaka izy ireo mba hitodiana amin'Andriamanitra. Nisy koa ireo nitao mpanjaka ka dia nandeha nivavaka tao amin'ny fiangonana. Mandritra n'izany vavaka natao tao amin'ny tempolo izany ry havako dia nisy levita anankiray antsoina hoe Jahazela. Izy dia voatsindry ny fanahy ka niteny toy izao. Andingevaka itsika amin'ny anaran'i Jesoa izany. Mihaino ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina ny Jerosalema ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao no lazain'i Jehovah aminareo: aza matahotra na mivadi-po ny amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Raha pitso dia midina hiady aminy ianareo, fa indreo hiakatra amin'ny fiakarana ziza izy ary ianareo ahita azy eo amin'ny faran'ny lohasahandrika tandrifin'ny nefitry Jeroela. Tsy ianareo anefa no hiady amin'ity. Mijanona tsara fa ho hitanareo ny hamonjen'i Jehovah nareo Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha pitso dia mivoa hiady aminy, fa Jehovah no momba anareo. Amen. Izao ry havana no tsara ho jerentsika manoloana an'izany, hoe manoloana ny ady lehibe hatrehany, satria hitantsika eto fa sady maro be izy ireo no matanjaka ihany koa. Ka mba ahazahoana fandresena ary dia ataovy matanjaka ny finoantsika. Finoanan'Andriamanitra Ray, finoanan'Andriamanitra Zanaka dia Jesoa Kristy, ary finoana ny fanahy masina ry havana. Mazava be mihitsy ny dikany anarana hoe Jesoa, Andriamanitra no mamonjy. Manaraka manoloana ny ady mba handresena ihany koa dia mandehana amin'ny angona, fa tsy hoe tsy manam-potoana na sahirana sy ny sisa, fa tany amin'ny tempolo no nandraisan'izy ireo ny teny fampanantenana, nomen'ny tompo izany. Ary izany no mazava-dehibe, ny fiarahana miangona any amin'ny tempolin'Andriamanitra ry havako. Fahatelo, fahadio ny manaiky ho resy avy hatrany na miravoravo tanana manoloana ny ahalehibe na ny hamarona na ny tanjaky ny fahavalo sy ny olana samihafa. Tsy maintsy miady fa aza miravoravo tanana. Manaraka an'ireo toromarika araka ny bitsiky ny fanahy masina ry havana dia miteny amintsika tsirairay avy, ary tsika mila mahalala izany hoe tena bitsiky ny fanahy izany. Ary rehefa miteny ny fanahy masina dia arao amin'ny Tsiprian'ny fa mitondra fandreseny izany. Averina ihany, tsy maintsy miady na eo ary izany teny fampanantenan'Andriamanitra izany ry havako. Tsy maintsy miady isika ary tsy maintsy mivavaka sy ny fahadianana. Rehefa vakitsika ny ity tantara faharoa toko faharoapolo ity dia manomboka amin'ny andinin'ny faharoapolo sy ny manaraka 5 taony ny taony nataon'Andriamanitra, ka dia nandresy ary nandresy nezinezina ny vahoakany. Ry havako, raha manana ady na olana manahirana saribahana hatrehany ianao amin'izao fotoana izao dia hoy ny tompo ary verenako vakiana ity soratra masina izay nizarina tamintsika ity dia ny tantara faharoa toko faharoapolo andiny fa 17 ity hoe: tsy ianareo anefa no hiady amin'ity. Mijanona tsara fa ho hitanareo ny hamonjen'i Jehovah nareo ry Joda sy Jerosalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha pitso dia mivoa hiady aminy, fa Jehovah no momba anareo.
Amen. Inga ny hery havako dia mba ho tsapantsika koa fa Jesosy Kristy no momba antsika ka mampandresa antsika amin'ny ady samihafa hatrehana. Mandresa ianao an'io ry havana, mandresa ianao manoloana an'io adinao io, mba ireo zao amin'ny tompo ary. Amen. Vavaka isika. Dia malala ny fiainana tsirairay avy ianao ry tompo, fa vavaka manokana izay anio izay manana olana, saribahana, ady, hatrehana, zava-manahirana samihafa, dia tantera ho amin'ny teninao fa afaka mananteny izay fa ianao no miadika mampandresy anay ry Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompo. Dia apetraka eo am-pelatananao ny tontolo andronay sy ny ho avinay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy. Amen.